taona roa arivo tao anatin'izany zay asay koa zay nanaraka andro taratasy tsy nijery zava-misy tamin'izany indrindra ny akehana ny janasisty mametraka tokoa zay hoe tokony anona toerany tokoa zany communautalina Madagasikara zany zay maro nisa tokoa la 695 ny commune rehetra eto Madagasikara dia commune roapesana eto zany dia tiametraka ny hoe inona le rasanay ny rasanay zany dia hoe atraizany fametrahana atraizany fanatanterahana zany resaka rehetra fanaovana amin'ny asisy zany dia lasa resaka bekotsiny satria diniko mandritra ny asisy zany betsaka ny farakevitra zay misy no anatin'ny lizy fanakalo-hevitra ny fanakalo-traikefa fampitahana ny loko commune any ivelany frantsa zany sy eto Madagasikara mampalelo anay nefa dia zao any ivelany dia zany maire na commune zany zany moa tsisy misy hoe commune zao na commune zao dia manana ny toerana tokoa no maire zao ary tena toko hoe mipetraka le premier magistrat de la ville ary toko hoe tena manam-pahefana hatramin'ny farany izy andramasinao eto kosa eto zay zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao fa ohatrany hoe tsangan'olona fotsiny zay mipetraka ny communauté ka zay zany idiny mafy zavatra hoe rehefa no fampitahana ihany satria tonga nysakefany zareo avy any France tonga eto Madagasikara dia oka hoe mba jerena hoe inona tokony mba hitonizay satria lasa voasakana ny fampandrosoana zay etretinay atao raha ohatra ka le fahefana kely menanay zany dia sy tanteraka manaraka zany koa dia raha misy ireo ataoko hoe programme anasy tianay commune amin'ny commune Europe na ny Frantsila koa eto Madagasikara dia oka mba hoarahana tsakasandavany satria izay mba fantatra zava-misy any amin'ny misy anay tsirairay avy any fa raha namitoka hoe nambola mpanolotsaina sy ny olona azazena hoe mbola mitondra ny teninay fotsiny nga mamiteny vahoaka dia tsy mahita koa ny zava-misy tanteraka any dia zay zany zava-teny angatahana amin'ny tenisity hoe oka hoe rehefa nao fampitahana ihany fampilazan-traikefa satria hitondra ny traikefa an'ireo ataoko hoe partie prenante ireo invité-ntsika ireo le izay tondra ny anjara briky na mandritra ny tenisity mandritra teloandro dia oka hoe tsy lasa resaka fotsiny ary zay navety teo tamin'ny kabariko nanao hoe oka mba zavatra concret palpable à dans un bref délai satria le ndraiky koa izy lasa resaka fotsiny fa tsy sekory fa lasa mianatsiny fa ohatrany hoe lasa fandanitona hoe sanatry izy zany tsy hany izy zany napetraka fa fotsiny hoe oka kosa mba tena ho zavatra mivaingana no azo safahitanana ary ao anatin'ny fotoana fohy le fotoana fohy tena tenenina dia mba hoe tsy ihany fotoana ela be vo atanteraka zavatra satria zao ny olona mangeta eto ame zavatra angatahany dia tokony amin'izao mifotaitra